Tohina dia tohina ny fo. Mare ny vaovao izay misy any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Renim-pianakaviana ny tenako miteny amin'ny anaran'izay hoe maharenim-pianakaviana izay. Satria dia manan-janaka aho ary mitovitovy amin'ireo mpianatra izay mitaky ny zony ankehitriny ny taonan'ny ireo zanako mpianadahy. Tsy hay ny angina manoloana ny zava-misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Zaza, mpianatra, magataka, rano, hosotroina, isasana, hinanana, magataka, jiro, mba ahafahany miaina, ahafahany manohy ny fianarany, magataka ny zony amin'ny fahazahoana borsa mba ahafahany miaina, ahafahany manohy ny fianarany amin'izay mba nofinofy eritreretiny ahatongavana indray androany. Magataka ny borsa izay mba ahafahany mitafy ohatry ny zana-bahoaka rehetra. Izay karazana fangatahana izay zany tifitra variraraka no setrin'izay. Fisamborana ary fidaroana, fikapohana, fahafatesana. Izay zany no setrin'izay fangatahan'ny ankizy. Maro ny renim-pianakaviana malagasy amin'ny ambaratongany rehetra, amin'ny asa rehetra izay misy ao Madagasikara na eran'izao tontolo izao, mahita an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Eny, maro ny renim-pianakaviana izay